Miarava tokolasy tompoko vavy arivan'ny alakamisy 5 jona 4 tonga soa tao anatin'ny fampahalalam-baovao manasantsika rehetra anaraka hatramin'ny farany niemitra kely ny oran'ny fampahalalam-baovao no ny fanarahantsika ny afo manga teo. Efa tafiditra feno ary efa mianoka anatin'ny fetin'ny fahaleovantentsika amin'izao fotoana izao ny afo manga iny vao narahantsika mivantana teto amin'ny televiziona malagasy iny afo manga izay niarahana ny asa tamin'ny mpiara-miombonantoka sary sy feo ny fampitana azy mivantana izany hoe ny televiziona malagasy nandefa ny sary azo fotsiny tamin'izay fampitana mivantana izay raha 30 minitra hatramin'izay dia naharitra 50 minitra ny afo manga izay narahana ny ainga mivantana tetỳ Anosy teo iny ny aloavan'ny podium izay efa nanomboka ny tolakandro izay no manamarika fa efa anatin'ny fety tanteraka sika amin'izao fotoana izao mbola hitondrana santionany amintsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao ihany ireo voalazako ireo rehefa avy eo fa efa mipetrapetraka avokoa ny lamina sy ny fandaminana rehetra ho amin'ny andro ny rampitso 20 jona izay anatanterahana ny matso lehibe eny Mahamasina tamin'ny 12 ora latsaka 5 tamin'ny atoandro teo no ny giadona tena misenana mpiara-manidina iraisam-pirenena teny Ivato ny Flo Komoriana Azalia Soumani sy ny délégation miaraka aminy isan'ny vahiny nasaina anatrika ny fankalazana ny faha-20 taona niverena ny fahaleovantenan'ny Madagasikara sy ny nijoroany ny folo andahy malagasy ny tsena azy teny ampatongavana ny prime ministre lehiben'ny gouvernementa araka io hitantsika amin'ny sary io Andriamatora Janarson Mamtina Janot ny solotena ny filohan'ny fanavaozana fantatra mofa 40 ireo 40 ny isan'ny olona miaraka tamin'ny délégation miaraka amin'ny Flo Komoriana anatrika izay fetim-pirenena malagasy izay fa raha ny fantatra ihany koa dia mbola misy vahiny hafa nasaina mbola andrasana ho tonga eto amintsika anatrika io matso lehibe rampitso io. Mikasika izay indrindra hanamora ny fivezivezena mandritra ny andro ny 20 jona rampitso ny fitondram-panjakana ao anatin'izay fijerevana ny matso etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina izay hitatitra maimaim-poana ireo malagasy izay vonona sy te hijery ny matso mivantana etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ireo bus lehibe tamin'ny ity androany ity moa dia efa nisy izay ny alohan'ny afo manga sy ny vita afo manga amin'izao rairasantsika izao fa ny rapitso ihany koa dia efa mipetrapetraka avokoa ny lamina amin'izay fampiasana ireo bus lehibe avy amin'ny fitondram-panjakana hitatitra maimaim-poana ny vahoaka izay ho an'ny eto Antananarivo renivohitra moa izany misy ny rindran-damina rehetrarehetra satria dia maromaro ireo bus ireo ary amina toerana maromaro ihany koa ny maraina mialohan'ny anombohan'ny matso sy ny hariva ihany koa aorian'ny podium etsy Mahamasina. Ampafantatra ny mikasika izay ny namana Maritra Marikoto. Indro miantaona ny fiangana ny maraina ny voalohany amin'ny 10 ora sasany ary ny faharoa amin'ny 1 ora sasany. Aksa 1 miainga sabotsina mehana mandalo Analamahitsy Maremasay Ankorondrano Antanimena ary mifarana amin'ny gara Sorano. Aksa 2 miainga Ivato mandalo Talatamaty Ambohibao Ambohimanarina Antanimena ary mifarana amin'ny gara Sorano. Aksa 3 miainga Ambohidratrimo mandalo Andranotapahana Sapanana Ambohitrimanjaka Ara-Malagasy Ankasina Antanimena ary mifarana amin'ny gara Sorano. Aksa 4 miainga Ambomalaza mandalo Ambomangakely Nansana Ampasapito ary mifarana eo Ambozatovo. Aksa 5 miainga Itosité mandalo Bemasoandro Ankasina ary mijanona eo amin'ny ANS Ampefilo. Aksa 6 miainga Fianorivo mandalo Ampitatafika Anosy-Zato Anosy-Be ary mifarana eo amin'ny ANS Ampefilo. Ny aksa 7 miainga Iavolo Andoharano Fotsy Tanjombato ary mijanona eo amin'ny gara Sonerana. Aksa 8 miainga Ambomanambola mandalo Alasora Bypass ary mijanona eo amin'ny gara Sonerana.
Ny axe 9 miainga Anjomakely mandalo Iavoloha bypass ary mijanona gare Soanierana. Ny axe 10 miainga Ambohijanaka Tanàna mandalo bypass ary mijanona eo amin'ny gare Soanierana. Ny ariva kosa dia misy fiangana indroa ihany koa, ny voalohany amin'ny 9 sy sasany ariva ary ny faharoa amin'ny 7 sy sasany ariva. Miainga eo amin'ny gare Sorano ny axe 1 Antanimena Ankorondrano Mariamasay Analamahitsy ary mijanona ny Sabotsynamehana. Ny axe 2 Antanimena Ambohimanarina Ambohibao Talatamaty sy Ivato. Ny axe 3 Antanimena Ankasina Ara-Malagasy Sapanana Ambohitrimanjaka Andranotapahana ary mifarana ny Ambohidratrimo. Ny miainga eo Ambojatovo axe 4 Ampasapito Nanisana Ambomangakely ary mifarana ny Ambomalaza. Ny miainga eo amin'ny ANS Ampefoloha axe 5 Akasina Bemasoandro ary Tosité. Ny axe 6 Anosy-Be Anosy-Zato Ampitatafika ary mijanona Fenoarivo. Miainga eo amin'ny gare Soanierana ny axe 7 Tanjombato Andoharanofotsy sy Iavoloha. Axe 8 bypass Alasora Domaine Ambohimanambola. Axe 9 bypass Sapanana Ambohijanaka Iavoloha Anjomakely. Axe 10 bypass Ambohijanaka Tanàna. Somary ampiavaka kely ny eto Andrenivohitra moa izay fisina fitaterana maimaim-poana amin'ny alalan'ireo bus lehibe avy amin'ny fitondram-panjakana izay. Fa ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara mihitsy no efa misy ny fiomankomanana amin'ny ivon'ny fankalazana ny fetim-pirenena ho amin'ny rahampitso. Maro ireo faritra izay efa miomana amin'izany ary misy karazana matso avokoa, fa zany hoe ny eto Antananarivo zany no azo lazaina hoe lehibe indrindra ao anatin'izay. Santionany amin'izay fiomankomanana izay no arahintsika ny any amin'ny distrikany Vohipeno. Araka ny fantatra ihany koa dia anisan'ny isongadina ao anatin'izay fankalazana ny fetim-pirenena izay ho amin'ny rahampitso ankoatran'ny matso, ny hetsika ara-kolontsaina sy ny vakodrazana izay mampiavaka ny faritra tsirairay avy. Mamso Hortensia, Tantely Andriambelo. Vonina tanteraka amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ny eto amin'ny distrikany Vohipeno. Nofenoina hetsika isan-karazany ny fandaharam-potoana mba ahafahan'ny rehetra miara-mientana sy mankalaza izany fotoan-dehibe manamarika ny fiainam-pirenena izany. Ankoatr'ireo hetsika ara-panatanjahantena sy fialamboly mahazatra dia nasongadina manokana tamin'ity taona ity ny hetsika ara-kolontsaina. Tanjona amin'izany ny ampahafantatra sy ampiroborobo ireo soatoavina sy vakoka mampiavaka ny faritra fitovinany. Efa tamin'ity taona ity izay dia nanasongadina ny resaka zavakanto ihany koa, nanome lanja bebe kokoa ny mpanankato ato an-toerana, ka ny podium izay nasangana dia natao hanomezana fahafahampo an'ireo mpanankato ato anatin'ny distrikany Vohipeno. Izany hoe ny sonao sy ny fitaovana rehetrarehetra hoentina magnatanteraka an'izay no napetraka izany, napetraka mivady. No amafisin'ireo tompon'andraikitra fa natao mba ahafahan'ireo sokajin'olona rehetra mandray anjara amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ny hetsika mameno ny fandaharam-potoana. Ny sesy mandritry ny andro maromaro ireo hetsika ireo ka ny daty 9 Jona ny famaranana mba hitondra arivo-baovao sy firaisan-kina amin'ny vahoaka. Misy moa zany ny ataoko hoe fandraisana anjara avy amin'ny district, ny mpandraharaha dia manatanteraka an'izay ihany koa ary manome tanana nay komety mpikarakara zany. Eo ihany koa tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny reo sehatra tsy miankina izay miasa eto Vohipeno zany, izay misehatra amin'ny ataoko hoe manao action humanitaire moa filazana azy amin'ny teny frantsay, dia nanome vivre zany izy ireo. Ary io vivre io zany neritreretina fa ho zaraina amin'ireo nandray anjara tamin'ny hetsika ara-panatanjahantena sy ny ara-kultoraly zany. Sy tsara sitrapo nanome fiaraha-miasan'ny solombavam-bahoaka sy ny izahay aty amin'ny komety mpikarakara zany dia misy tokoa izay. Mahakasika ny fandriam-pahalemana koa moa zany dia tsara ny manamarika fa efa misy foana ny fivoriana moa zany iarahina amin'ireo membre ny OMC ireo. Izay ny tanjona ao anatiny ao dia hoe ahoana ny hametrahantsika n'ireo paipaikady rehetra hitandrona ny filaminana zany.
araka ny toromarika dia rarana zany ny fanapohana tsipopoaka, rarana ihany koa ny fitifirana nyreny lazaira reny. Nataon'ireo mpikarakara mba ampiombona sy anehoana fitiavan-tanindrazana moa ireo hetsika maro ireo. Noho izany dia ny fandraisana anjara ny tsirairay no mazava-dehibe azy ao ireo tompona andraikitra eto amin'ny distrikan'ny Vohipeno. Rehefa fotoanan'ny fety tahaka izao dia mitombo ny fanjifana eny anivon'ny tsena rehetra eny, indrindra ireo entana izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro sy ny sakafo moa zany mazava ho azy tsy andany ihany koa ny sakafo masaka izay amidy eny rehetra eny. Mazava ho azy fa mampitombo sy manamafy ny fanaraha-maso ihany koa ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana mba hisorohana ny mety fanapoizinana sakafo hitranga ao anatin'ny zao vanim-potoana fety izao. Tamin'ity herinandro ity dia tsena maromaro manerana nosy no nanaovana fitsirihana tampoka, nisy ireo entana izay tratra tsy manaraka ny fenitra sy ny lany daty raha ny hita tao anatin'izany. Fanadihadiana hoentin'ny rivana vaonarivo sy tojo fanomezana. Siramamy efa mando tao anaty fiara sprinter roa no tratra ny komisera sy ny mpanara-maso ny varotra sy ny fifananana teny Nosy nandritra ny vidinana ifotony nataon'izy ireo teny an-toerana ho fitsirihana ireo entana simba na lany daty. Avy hatrany dia nandraisana fepetra ireo siramamy ireo mba tsy hampidi-dozan'ny mpanjifa. Anisana natanterana vidinana ihany koa ny teny am-pavion Analakely hanohizana hatrany ny hetsika fanadiovana ny tsena amin'ny entana simba sy lany daty, indrindra amin'izao akatoko ny fety izao. Ankoatra ny fitsirihana atao, manentana ireo mpanjifa ho mailo hatrany amin'ny fitandronan'ny fahasalamana ny eo anivony foibe mpitondrana misahana ny fiarovana ny mpanjifa. Izay tao ministera mivarotra moa zany dia manentana hatrany amintsika mpanjifa tsy zatra mijery daty io rehefa mividy entana. Aleo tena maka fotoana mihitsy sika nataoko hoe be olona reo amin'ilay mpivarotra na ny tokantrano ary tsika dia mbola afaka mijery an'izay daty izay soma tsara dia mamerina zany any amin'ny mpivarotra raha ohatra ka hoe mividy an'ireny entana isan-karazany ireny tsika. Eo ihany koa ny fividianana an'ireny entana mora simba ireny izay ilana vata fampangatsiahana. Efa ahitana foana tsika hoe ireny no vidintsika farany ary ireny no ampidirintsika anatina vata fampangatsiahana voalohany rehefa tonga any an-trano mba hisorohana amin'izay resaka hoe fahampoizinana ara-tsakafo izay. Nojerena ihany koa ny teny amin'ireo toerana fivarotana hani-masaka toy ny Zamaky Analakely sy ny teny Mahamasina. Nojerena ny kalitaon'ny entana amidy, ny fikirakirana sy ny fomba fitahirizana sakafo. Nentanindreo mpivarotra mba hanaja ny fenitra hisorohana ny mety isian'ny fahampoizinana ara-tsakafo. Resaka fahampoizinana ara-tsakafo izay indrindra andro vitsivitsy satria aorian'ilay tranga teny Andranoro izay namparary olona ampolony dia tsy nianona tamin'ny fanadihadiana ireo marary sy ny famotim-pitorana ireo mpivarotra fotsiny ny ministera mivarotra sy ny fanjifana fa nidina tany amin'ilay orinasa mpamokatra menaka no ahihiny. Ilay toeram-pivarotana épicerie no mahatratrarana n'ilay entana. Io toeram-pivarotana io koa mbola nisy toerana nividianana grossiste dia mbola tsy maintsy andehanana koa zany ilay grossiste hijerena hoe mbola ao koa ve ny lohan'io bidon io sa efa lany. Ministera ihany koa tsy mijanona eo anefa fa tena makany amin'ny mpamokatra mihitsy mijery an'izay famokarana izay sao koa le izy mbola miandry ny valin'ny fitiliantsika ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka amin'izao fotoana izao. Tsy mandritra ny andro fety ihany moa no manao fitsirihana tampoka ny entana amidy ny eo anivony ministera mivarotra sy ny fanjifana ary any amin'ireo tsena rehetra manerana Nosy no anaovana izany. Ndao iverenantsika ary ny afomanga izay voanarantsika mivantana vao minitra vitsy lasa teo teto amin'ny televiziona malagasy. Tsara ihany ny manamarika fa fiara-miasan'ny TVM tamin'ny mpiara-miombonantoka sary sy feo no nampita mivantana ny afomanga tany an-tokantrantsika tsirairay avy tany fa ny televiziona malagasy dia nandefa izay sary izay fotsiny. Araka nefa nambarako tany am-boalohany dia raha naharitra 30 minitra teo ny afomanga hatramin'izay tao anatin'ny taona maromaro ny fanesy dia tamin'ity dia naharitra 15 minitra izany ho an'ny teto an-drenivohitra, teto amin'ny renivohitra i Madagasikara izany satria tsara manamarika fa tsy ny teto ihany fa ny tany amin'ny faritra ihany koa dia nahitana izay afomanga izay avokoa. Ny anisan'ny nampiavaka ny tamin'ity andiany tamin'ity taona ity dia ny fampiasana rafitra fanapohana afomanga
amin'ny alalan'ny commande à distance électronique izay nanome antoka bebe koa ny fiarovana sy ny fandrindrana ny fampisehoana tety amin'ny nosy sy ny manodidina anisan'ny zava-baovao tena nasarika ny sainy mpijery ihany koa ny fisian'ireo bombe aquatique izay nirehitra sy namelatra loko mamirapiratra maro samihafa tety nosy nampitombo ny akanton'ny afomanga zany ary anisan'ny nampiavaka azy tamin'ity taona 2024 ity ndeo arahantsika ny santionany. Naneo ny fanavozana sy ny fandrosoana amin'ny fikarakarana fetim-pirenena tahaka izao indrindra fikarakarana ny afomanga iny afomanga tamin'ity androany ity iny ny aloha ny afomanga dia nisy ihany koa ny podium izay ho an'ny teto Antananarivo manokana dia tety nosy ihany koa no nisiny izay podium izay mpanakanto maro no niakan-tsehatra tao anatin'izany tsy teratany malagasy ihany fa nisy hatramin'ny teratany vahiny tamin'ny fotoana nandalovan'ny mpanao gazetinay dia anisan'ny nanafanany sehatra tao anatin'izany Stéphanie Kamary sy Njakatiana dia ho ankafizitsika indray ny santionany sy ny ambiance tamin'izay podium izay. Feno faliana sy fiombonampony rehetra nandritry ny podium no karakaraina ho an'ny fankalazana ny faha-enambin'ny taona ny iverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Olona maro no nanatrika ny hetsika nankafy ireo seho ara-javakanto sy mozika natolotry ny mpanakanto malaza. Mpanakanto maro nasaina no nifandiminy akatsehatra samy mitondra ny kanto nampiavaka azy. Zakandrivo-pivaliana ary tantaratra tamin'ny endriky ny mpanatrika ny hafanam-po sy ny ambom-pirenena nandritra ny fety.
mozika sy ny fampizarana valiana no nanehoany rehetra ny firaisankina sy ny fitiavany any Madagasikara ho fanamariana ny tsingeritaona fa 40 taona niverina fahaleovantena. Mbola ito irampitsy moa ny podium iarahana amin'ireo artista maro ny tolakandro aorian'ny matso eny amin'ny kianjabe ny Mahamasina. Andrim-panjakana, ministera, komuna, fikambanana maro samihafa ny fampizara faliana nanao hetsika ara-tsosialy tamin'ity androany ity ao anatin'izao fetiny asaramanitra izao. Maromaro ny vaovao voangona mikasika izay hoarantsika indray miaraka ndao ary. Akoatra ny firaritso avy amin'ny prime ministre ho an'ny rehetra sy ny mpiasa eo anivon'ny primature amin'izao fetim-pirenena 20 jolay izao, tsy adino ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ihany koa nanolotra panier garni nahitana ny vary, sardine, menaka ary paty mba ahafahan'ny fianakavian'ny mpiasa eo anivon'ity androm-panjakana eny Majorivy ity mifety amin'izao vanim-potoana ny asaramanitra fa 40 taona nahazoana ny fahaleovantena sy ny joroany ny volo alindahy izao. Misy resaka fanaovantsika manana zavatra kely amin'ny institution ny mpiara-miasa satria krismasy foana misy an'io dia mamonitra anazy tena kely tsy araky ny mahazatra zarazaraina raha sendreo tsy ampianareo aza manome tsika manaraka ataontsika tsara fambafana manao fety. Isan'ny notolorana fakasitrahana manokana teto moa ny chorale militaire avy any Tolagnaro izay nafarana manokana hanafana ny fetiny 20 jona itsy Mahamasina ary nampiseho ny talitany teto. Madagasikara iray, Malagasy iray noporofony mpiasa teo anivon'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo io nanehoana firaisan-tsaina sy fiombonam-po entina kalazana ny asaramanitra amin'izao fetim-pirenena izao. Nomarina tamin'ny alalan'ny fanolorana fanomezana ho an'ny mpiara-miasa tsy ankanavaka ho mariky ny fiaraha-mifaly sy fiaraha-mifety naray ny afatra sy firarintsoa ifety ampilaminana anaty fitiava-tanindrazana nataon'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Rabe Armanga Radonirina Luka. Izahay teto amin'ny fokontany Manakambahiny dia niara-niasa tamin'ny Malalantanana dia teo ihany koa ny fikarakaranay opération izay nahafahanay nanome fanampiana kely dia kely fa vokatra koa ho an'ny vahoakanay eto Manakambahiny. Ao anatin'izany ny be antitra sy ny olona sahirana teo amin'ny 100 isa teo dia ny ankizy nizarainay arendrina sy vatomamy teo amin'ny 700 teo. Vary, paty, sira ireo no notolorany ireo be antitra sy ny fianakaviana sahirana. Akoatra ny asa sosialy dia hiroso amin'ny asa fampandrosoana ny sehatra asa lara-pamena ho an'ny fokontany ny Manakambahiny. Antsiniana Monica 40 mianadahy ireo zazakambotiny polisim-pirenena biazy natao amin'ny akany Ambatolampy nahazo ny anjara kilalao sy ny fizarana afaliana amin'ny fetiny fahaleovantena izy ireo toana avy amin'ny ministera ny filaminam-bahoaka sy ireo mpiara-miasa aminy. Farakotra Papegarni arendrina sy ny maro samihafa no natolotra azy ireo sy ireo mpiandraikitra misahana ny akany. Tsy diso anjara tamin'ny fanomezana ihany koa ireo kambotiny polisim-pirenena izay tezain'ny fianakaviany fa tsy mipetraka amin'ny akany Ambatolampy. Teto amin'ny komisaria central tsara lalàna no nizarana ny anjaran'izy ireo.
nandritra ny fotoana rehetra dia notolorana mari-pakasitrahana ireo ankizy afaka fanandinana CEPE. Fotoana ihany koa ny tsofana rano ireo mbola anala ny fanadina-panjakana. Fanampiana kely mba manala asa fahasaranana kely Biantitra misy 300 avy eto amin'ny fokontany cité Ambodimisotro mihoatra ny 70 taona no nomena toa anara-tsakafo hiatrehan'izy ireo ny fankalazana ny fetin'ny 9 Jona. Amazotola zany dia mirapina izy eo amin'ny fiainana. Marina fa kely ny zavatra mena nefany ny fanomezana ny fitiavana ny fanomezana anazy ho zava-dehibe mba ahafahany miatrika ny fetim-pirenena ampifaliana. Izao no tanteraka dia noho ny fifanohanana teo amin'ny fokontany sy ireo malala-tanana ary ny fikambanan'ny ponina na ny ACP. Fikambanana io fikambanana tsy manao politika fa fikambanana mikatsaka mandrakariva izay famparotsona ny tanàna sy ny ponina ao aminy. Dia ny fokontany sy ny ACP zany dia miara-miasa akaiky amin'ny zavatra rehetra atao eto amin'ny fokontany misy anay. Manodidina ny 100 eo ihany koa ireo ankizy no azo ny anjarany amin'izao fizarana izao. Fa sy ampiarina manana ny toerany ho an'ny toe-karena malagasy ny arena kibontany amin'izay maharem-pirenena izay dia manana ny fiandrianany malagasy amin'ity sehatra ity. Lohahevitra 5 mikasika ireo loharano-karena stratégique amin'ny arena kibontany eto Madagasikara no nitondran'ny ministra ny arena kibontany fampahafantarana sy fanazavana tsara ho fantatsika malagasy rehetra. Ofitiny Nalsorandriamasinoro. Zava-dehibe ny fananana atontan-kevitra amin'ny sehatra ny arena kibontany hanamorana ny famaritana ny sokajim-pitrandrahana. Tanjona ny hampiroborobo ny fandraisana anjaran'ny malagasy amin'ny fitrandrahana sy ny famoronana asa amin'ny alalan'ny fahazon-dalana natokana ho azy ireo. Rehefa fantatra hoe ahotrany ahoana ny fisehony na ny fizaran'ilay otsikarena ao ambanin'ny tany ao amin'ny toerana anankiray dia afaka mamaritra ny fanjakana hoe ity toerana ity mety afaka hitrandrahana amin'ny alalan'ny fitrandrahana tsotra izay isitrahan'ny malagasy. Misy koa moa ny karazana permis atsotsika hoe permis réservé aux exploitants artisanaux. Io moa zany dia teratany malagasy irery ihany no afaka misitraka an'io karazana permis io. Ity toerana ity tsy maintsy mampiasa fitaovana mekanika tsotsotra. Ity toerana ity tsy mety raha sy tena fitrandrahana vavety. Anisan'ny antoky ny fiandrianam-pirenena eo amin'ny arena kibontany ny fitovian'ny tombontsoa azon'ny mpitrandraka sy ny fanjakana. Tafiditra ao anatin'izany ny revenu minier izay vola rehetra miditra avy amin'ny fitrandrahana sy ny rente minière izay vola tavela aorian'ny fanesorana ny fandaniana sy ny masokarena rehetra mifandraiky amin'ny fitrandrahana. Matetika ny eto Madagasikara raha io rente minière io ny totaliana zany dia efa any amin'ny 700 mahery ny fitambarana. Zany hoe 40-60 zany eo izy amin'izao fotoana izao. Fa manatsaritsika ao anatin'izay mba hatratrarantsika n'ilay fenitra izay niresahana teo hoe 50-50 na maninona moa raha ny mihoatra. Tsara marina koa fa ny asa fitrandrahana dia asa fitrandrahana maharitra. Asa lehibe ho an'ny fanjakana ny fanaraha-maso ny fitrandrahana arena kibontany, indrindra amin'ny fanamarinana ny bokon'andraikitra sy ny fanambarana marina ny vokatra azo. Ankoatra izany, mampiorina ny fiandrianam-pirenena ny fanodinan'ireo arena eto an-toerana toy ny vatosoa, raha toa kosa mitaky fiarah-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka ny fanodinana ny arena kibontany sasany. Raha azo atao, ireny vokatry ny arena kibontany dia tsy miala eto Madagasikara brut zany fa mba misy an'izay ataontsika hoe transformation zay na produit fini zay vao ahondrana. Fa misy ihany kosa nefa tsy vitatsika ka itsika zany tsy maintsy manao fomba rehetrarehetra andraisana lahatra an'ireo olona mahay manana an'ilay teknôlôjia sy vonona hanao an'izay transformation zay andraraha sy petraka eto Madagasikara. No hazavain'ny ministry ny arena kibontany sy ny loharano-karena stratégique ny momba ny tamberim-bidy nambarany fa manana adidy ara-tsosialy na RSE ireo orinasa mpitrandraka lehibe mba hitondra tombotsoa ho an'ny mponina eny amin'ny faritra iasany. Nanomboka nampiariny ny fotony ny paikady perception à la source izay ahafahana mandray avy hatrany ny vola ho an'ny mpitrandraka sy ny mpanangom-bokatra ary koa ny anjaran'ny fanjakana sy ny tamberim-bidy ho an'ny komina sy ny distrika.
Malagasy misitraka rano fisotro madio ara-dalàna manana politika mazava sy paikady maty paika amin'izany ny ministeran'ny rano iarahany amin'ireo mpiara-miombonatoka tetikasa maro no anatanterahana io politika io anisan'izany ny tetikasa summary ho atao amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Nalsorandriamasinoro sy Rijarakodso. Anisany akora fototra amin'ny fanadiovana ny rano tonga ny an-tokantrano ny chlore. Fikirakira izany ny orinasa Watalux, izy no hanatanteraka ny tetikasa Summary. Politika mpanjakana amin'izao fotoana izao ny fampanana rano fisotro madio mampiakatra ny tany malagasy misitraka izay rano fisotro madio izay. Disita no anombohana an'izay fijerena izay efa anao ny étude zareo ary hiditra amin'ny fanadiovana ny rano. Faritra efatra no anombohana ny tetikasa Vakinankaratra, Sofia, Atsinanana sy Atsimo Andrefana. Ny faritra hitantsika andro efa manomboka ny asa tsy aro vita daholo tonga dia indray manomboka aloha ny faritra efatra amby roapolo fa no safidiana raha hitantsika misy ny any atsimo misy ny avaratra samy nitsongaina aloha izany tao aorian'ny étude izay niarahan'ny teknisianina zareo mpiara-miasa amintsika sy ny teknisianina jirama. Noresahan'ny ministry ny rano fidiovana sy fanadiovana fa efa ho avy ireo fantsona 420 kilometatra hanatsarana ny fantson-drano eto Antananarivo. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alalan'ny lanonana ara-pitsarana tany Fianaratsoa ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny fitsarana ambaratonga ambony Fianaratsoa natrehan'ny ministry ny fitsarana araka ny vaovao hoentin'ny televiziona malagasy avy any an-toerana. Mila katoavina sy omena asina ny lalàna satria tsy misy afaka mandravina ny marina mifanohitra amin'ny marina raha tsy izy irery ihany no mahita ny ara-draniny sy ny hitsiny. Ny vohitra ireo tamin'ny fametrahana amin'ny fomba manetriketrika ireo mpitsara ambony dia ny filoha voalohany magistrat de premier classe ary manana Marie Laure sy ny fampanaovana ambony magistrat de premier classe Ramasy manana René ao amin'ny cour d'appel Fianaratsoa izay misy fitsarana ambaratonga voalohany 7 ao amin'ny faritra enina mandrafitra ny faritany Fianaratsoa. Tsara efatra monja no misahana famoahana didy amin'izany eto izahay no atao ministra dia mangataka anareo indrindra ny ao amin'ny filakevitra ambony tsara mba hanendrika tsara maromaro hanampy anay ato amin'ny fitsarambona ambony Fianaratsoa. Zaha eto zao raha tena jerena dia hanana fahasahiranana amin'ny resaka tsy fahafahana tsara satria mety misy tsara izay ny andraikitra ny fangatana fahafandavonjomaika aminay reto ary tsy maintsy teny ihany koa ny andraikitra an'izay dia olona anankiray ihany no afaka hitsarana raha atrelokabevava raha tonga ny fotoana hitsarana izany. Maro ny ezaka atao amin'ny fampandehanana ny asa ka ny vinapetraka dia ny anamafisana ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana ka isan'izany ny famporisihana ny fanakakezana ny vahoaka ny fanaovana ny asa ampahitsiana sy anatin'ny fahamarinana an-trano sy ny fanarahana ny lalàna fanajana ny zony tsirairay ampanjakana ny tany an-dalàna. Poezana arak'izay tsatsa ny hanafainganana ny fitsarana ny raharaha rehetra miditra eto anivon'ny fitsarana ambony ka amporisihana hanao toy izany koa reo fitsarana rehetra mandrafitra ny fitsarana ambony ny Fianaratsoa. Na izany aza dia apetraka ho tanjona hatrany ny ahitana taratra fa misy fiantraikany tsara eo amin'ny filaminan'ny fiarahamonina sy ny fiainam-bahoaka ny didy avoaka fa tsy ho fanenjehana antotanisa fotsiny satria ny firindrana sy ny filaminan'ny fiarahamonina no antosian'ny lalàna sy ny fitsarana. Tsy misarena ny fampamava fa misy mpanampy. Ny mpanampy dia ireo tamin'ny filaminana izay manome tanana ny polisy judisiaire ny ao amin'ny zandary polisy arak'izay ary misy koa ny vatitany eo amin'ny fomba fanatanterahana ny didy izay vaovao satria ny didy dia manaraka ny lalàna. Asan'ny mpitsara izay indraindray dia mampanahira satria tsy maintsy anjara mametraka hoe ity ilay marina araka ny lalàna araka ny rano sy ny hitsiny ary dia mila poavina.
mikasika ny hoe ahoana ny fomba anampiana ny effectif izany dia asan'ny CSM ary efa ao anatiny ataontsika hoe andraikitra izay andraikitanay anisany zavatra manahirana ny mpitsara rehetra iran'ny faritany tsy fahampiana olona ary izahay isaky ny roa volana moa no mivory ny CSM dia miezaka manao fandaminana ny fametrahana ny mpitsara izay anampy an'ireny cour d'appel sy tribunaux eraky ny Madagasikara reny izay misa 250 nisan'izy ireo. Ny fitsarana ambony moa nitondrana sy tsarana indray ny raharaha izay nanaovan'ny mpiady fampakarana sy manaramaso ny asan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ary koa mitsara ny raharaha Eloka Bevava. Fa vonina ifanometanana sy fanometosika amin'ireo tantsaha ao amin'ny district Anjozobe ny ministera ny fiompina amin'ny taona isan-taona ny vokatra mivoaka ao amin'ity district Anjozobe ity na ny fambolena io na ny vokatra avy amin'ny fiompina ka isan'ny olana iraisan'ny commune ao anatin'ny district ny faratsin-dalana famoahana ny vokatra. Lovaso José. Tanjaka Aratokarena iraisan'ny eto amin'ny district Anjozobe ny fambolena vary, ny mangahazo, ny tsaramaso, ny katsaka ary ny tongolo any amin'ny ilany andrefana Anjozobe iny. Ny lalana amoahana ny vokatra no isan'ny sakana iraisan'ny commune. Na dia izany aza dia mila fanohanana ireo tantsaha na ny ara-pitaovana izany na ny ara-teknika. Ny tantsaha rehefa miompy na mamboly dia karazany zavatra kely zavatra hoanina, zavatra midy amonjena tavanandro. Kanefa ny olana amin'izay dia le tsy fananany ny akora ireo anampamokarana sy ireo vaksiny sy ny entina miady amin'ny aretina amin'ny biby fiompy tsy ampy amin'ireo teknika ihany koa dia lasa zavatra atao ho vonjy tavanandro fotsiny zany ny fiompiana na ny fambolena. Teto amin'ny renivohitr'ny district Anjozobe araka izany no natao ny tsena berekany hoentina anasongadinana ireo vokatra misy eto an-toerana. Efa maro ihany koa ireo tantsaha no manana ny tetika asany manokana hoentina anodinana ny vokatra indrindra fa ho antoky ny fahavelomantena ara-tsakafo sy ny fanatsarana ihany koa ny fidiram-bolan'izy ireo. Ny ministera fiompiana moa zany dia volana foana ny amin'ny tolo-tanana ny collectivité territoriale décentralisée ny amin'ny hoe ahoana ny fanampiana, ahoana ny anatsarana sy ahoana ny fitomboana izay vokatra. District Anjozobe moa zany dia misy ny rehetrarehetra eto izay ilaina ho an'ny fiompiana. Manana voanjo zareo, manana orinasa izy manodina voanjo dikazay misy torto, manana katsaka izy. Izany hoe izay sakafo rehetra ilaina biby dia hita eto an-toerana. Dia ny olona ihany koa fa zatra n'ilay fiainana amin'ny tontolo ambanivohitra milamina zao ny tany eto Anjozobe dia izay filaminana izay anisan'ny ararotana zany entina piroboroboana ny sehatra ny fiompiana. Dia ny ministera zany antom-pisianay izay zavatra izay hoe fampandrosoana ny fiompiana dia mijery zahay hoe ahoana ny hamalina izay etaetan'ny mpiompy izay na hamalina ny etaetan'ny fikambanana izay na hamalina izay filana avy amin'ny ampitain'ny olom-boafidy aminay izay. Manodidina ny 500 ireo tantsaha ato anatin'ny district Anjozobe no nahazo fiofanana momba ny fiompiana kola na ny kokole fakana nofo. Izany dia tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny ministeran'ny fiompiana. Ankoatr'izay dia nisy ny fitsidihana ireo trano eva ahitana ireo vokatra mampalaza ny district Anjozobe. Maro amin'ireo tantsaha ihany koa ny efa misehatra amin'ny fananganana ny orinasa madinika ka manodina ireo vokatra izay misy eo amin'izy ireo. Matotra sy mivelatra ary misandraka misehatra maro lafy ny fiara-miasa eo amin'ny Inde sy Madagasikara. Vonatra ny Inde ny fanometanana Madagasikara amin'ny fampivoarana sy ny fampandrosoana omendanja lehibe ao anatin'izany ny fifampizarana traikefa izay sehatra iray ahafahana manova zavatra betsaka. Nisy ny valandresaka nataon'ny chargé d'affaires ny Inde tamin'ny mpanao gazety Omaly Tolakandro anisany nanatrika izany Imaritra Marikoto. Tao anatin'ny taona vitsivitsy dia nivoatra be ny lafiny sosialy tao Inde, vokatry ny fampiarahana ny famoroboroboana ny any ambanivohitra, ny fanomezana jiro sy rano fisotro madio, ny fanentanana mafonja natao tamin'ny mponina, ny amin'ny fandraisana anjara. Teo ihany koa ny fanatsarana ny fototra afitrasa maro lafy toy ny amin'ny fahasalamana.
araka ny vokatry ny fanadihadiana natao ny taona 420 sy 520 dia ny 590 ny mponina any an-toerana no manana rano fisotro madio, 490 ny zaza latsaka ny roa taona no vita vaksiny. Maimaimpona ary tsy maintsy atao ny fianarana ho an'ny ankizy latsaka ny 13 taona. Santino any ihany ireo araka ny nambarana Andriamatoa Moïse Komar, chargé d'affaires ny Inde miasa Simonina eto Madagasikara. Vonona hatrany Inde ny zarany traikefany amin'ny Madagasikara ahafahana mampandroso sy mampivoatra. No marihany fa fototra tena nanova zavatra maro ny fampandraisana anjara ny vehivavy amin'ny sehatra rehetra, indrindra ny amin'ny fitantanana sy ny fampiasam-bola. Ao anatin'izany ny fanovana toe-tsaina ho liana amin'ny fivoarana. Misy itovizana ny zava-misy any Inde sy eto Madagasikara araka ny nambarany hatrany ka namafisiny fa ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta dia ampandroso ny toe-karena. Mivelatra amin'ny sehatra maro lafy izany fiara-miasa izany. Eo amin'ny lafy ny fahasalamana ohatra dia misy ny appareil fitsaboana cancer natolotry ny gouvernemanta indiana ataona vitsivitsy lasa izay ampiasaina amin'ny HRA ary ny gouvernemanta indiana ihany koa no misahana ny fikojakotsana izany. Maro raha teo ny malagasy mandeha mitsapotena any Inde. Boky iray mirakitra ireo fomba fanao rehetra tokony fampizarana sy atao fakantahaka amin'ny sehatra maro eto Madagasikara, anovana toe-tsaina sy andraisana andraikitra feno ho an'ny fampandrosoana no navoaka araka ity angom-baovao hoentiny Nandriana Zavindramaro sy Fanirika Elity. Nentina nanova toe-tsaina isafidy vohiatrany ny fandriampahalemana manoloana ny disadisa ny lononony eny anivon'ny fiarahamonina ny tantsoroky ny firenena mikambana. Voarakitra anatin'ity boky Tissé la paix ity ireo tsara fakantahaka nanomboka ny taona 1920. Raha ny zava-misy eto Madagasikara ngamany dia tsika afaka mamaly anazy daholo hoe tsara tohizana le izy satria jereo ny tanora memandray andraikitra izy hitantsika ny zava-nisoto eto Madagasikara. Jereo ny fandraisana andraikitra ny vehivavy fa mahafatrapo dia mahafatrapo izy rehefa tena ampiana. Ny resaka tsy fandriampahalemana tena tsy fandriampahalemana tsy afaka tenentsika hoe tsara be, tsy afaka tenentsika hoe ratsy be fa miezaka tsika miaraka mandray andraikitra. Mila fiara-mientany rehetra ny fandrariana fandriampahalemana. Fil anankiray no afaka andrariana fa tsy maintsy misy fil maromaro. Le fil maromaro raha ny fijerinay anazy eto ireo mpiara-monina nantoka rehetrarehetra ao daholo na ny tanora na ny société civile izay Nations Unies ny gouvernemanta. Ireo zany raha mitambatambatra ny asa ataontsika dia afaka manjaitra zavatra matanjaka sady mavesatra ny tsara pozitsika. Miaraka mamindra isika satria fiovanana ny fiarahamonina manova izay resaka tsy fandriampahalemana izay. Ny atsara ny fandriampahalemana tany amin'ny faritra atsimo ny asan'ny tahirin'ny firenena mikambana entina manamafy izay filaminana izay. Fahaizan'ny eny fotony miara-miasa amin'ny mpitandro filaminana, ny rafitra ifotony fakakevitra na ny SLC sy ity atokondraran'ny firenena mikambana ity no nahatoy izany araka ny tatitry ny solotenan'ny Peace-Building Fund eto Madagasikara. Ary ny amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ny resaka mondial ekipa pirenena 13 Meksika, États-Unis. Voalohany Meksika mpampiatrano taorian'ny fahombiazana 3-0 nanoloana ny Republika Tchèque. Eo amin'ny vondrona be kosa larana voalohany Suisse rehefa nandresa misaotra antsika rehetra nanaraka amin'ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany, misaotra ny ekipa rehetra ihany koa manomboka rahampitso Iansarakoto manana indray no hiaraka aminao. Mirary fetin'ny asaramanitra sambatra sy mahafinaritra ho antsika malagasy rehetra, mirary soary tompoko lasy tompoko vavy. Anio fa 5 ny volana Jona taona 2024
ny vondrona iraisam-pirenena momba ny fitaterana an-dranomasina na ny organisation maritime international OMI sy ireo firenena 770 mikambana ho aminy dia mankalaza ny andro ny mpiasan-dranomasina na ny journée des gens de mer